Handao ny Madagasikara tsy ho ela ny lehiben'ny Masoivohon'ny Frantsa miasa sy monina eto Madagasikara andray matoa François Goldblatt izay nitana izany toerana izany nanomboka ny taona 13 manana ny ambarany manodidina izay moa ny ministry ny Raraham-bahiny toy izao ny fanazavana. Tsy voalohany no nisy ny lehiben'ny Masoivoho natsony ny firenena Frantsay iverina ny aminy raha ny fanamariana ny oety ny ministry ny Raraham-bahiny malagasy Beatrice Atala mikasika ny lehiben'ny Masoivoho Frantsay François Goldblatt. Misy moa maha-fonctionnaire aloha ny fonctionnaire moa na étranger na eto Madagasikara rehefa antsony ny firenena na ny miasa tsy andrana azy dia iloko zany fa asa daholo zany. Ny Masoivoho Frantsay marina tokoa fa hitako ny gazety hatramin'ny maraina dia angambany tsy voalohany Masoivoho izay nalainy ny mpandefa azy ny firenena mandefa azy ny Suisse zao dia efa nandefa demande d'agrément amin'ny ministère Raraham-bahiny ny noce apostolique koa dia efa fantatsika ny Frantsay moa zany zao no fantatsika fahatelo zao hatramin'izay natao azy zay dia misy koa ny ambassadeur Frantsay teto amintsika efa bolana izy dia efa nantsona hiasany gouvernement zareo. Io moa zany dia ny firenena mandefa azy no manafatra azy fa tsy misy resaka hoe iza no torina iza no mangataka fa dia ny firenena no mangataka azy hiverina any aminazy any miasa. Ary tsy piko manokana koa fa ny ministère Raraham-bahiny Frantsay amin'izao fotoana izao dia manana andraikitra ngeza be amin'io fivoriam-be izay atao momba ny COP 21 io manomboka amin'ny faraparany volana novambra sy voalohany volana desambra dia ny ministère Raraham-bahiny zany no miandraikitra an'izany dia mino azy zany fa any fanampy amin'ny ministère mety antsony lokony zareo fa dia mitovy ny ambassadeur ny Europa rehetra matetika dia eo amin'ny roa taona telo taona no mamitahiraka zareo dia antsona affecté amin'ny toerana hafa. Maro ny femandeha misy ireo milaza fa tsy akasitra ny filoham-pirenena ny lehiben'ny Masoivoho Frantsay François Goldblatt. Tsaroany maro raha teo ny fanakanana izay nataony ity lehiben'ny Masoivoho ity ny fitondrana tao amin'ny Twitter tamin'ny fanesorana n'Andriamatoa Orlando Romanana teo amin'ny toeran'Italie Générale ny tairim-bolam-panjakana. Misy ihany koa ireo mihevitra fa tsy nahavita nandamina ny raharaha ety Madagasikara izay mahafampana raha teo tato ato ny Masoivoho Frantsay. Fantatro zany le hoe misy fifandraisany amin'ny toe-draha-pirenena fa amiko zany aloha dia ny ministère viany ampotony no nandefa taratasy aty amin'ny ministère ary nalefanay moa any amin'ny filoham-pirenena ny taratasy satria ny filoham-pirenena zany no mankatoa farany an'izay demande d'agrément nalefatra zareo zany. Ny talata teo moa raha ny fantatra no naharay an'izay demande d'agrément izay ny ministère ny Raraham-bahiny malagasy.